Alady faraka ambin'ny folo ny volana novambra faly mitsidika ny tokantrano indray tompolasy tompo vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotantsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ibahatoerana amin'ny tiariva ety ny vaovao ara-panatanjahantena mahakasika ny baolina kitra ka saina hatramin'ny farany ao anaraka ny fahitalavitra amin'ny TV ny baolina kitra ary no entintsika manompoka izany dia ny resaka ny Barea ny Madagasikara isika izay hiatrika ny lalao miverina amin'ny Soudan amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra izao mpilalao folo avy eto an-toerana sy roa ambin'ny folo mila ravinahitra any ivelany no natsony ny mpanazatra andrafitra ny Barea ny Madagasikara hiatrika ny Soudan. Nivoaka ny alakamisy hariva teo ny lisitry ny Barea ny Madagasikara iona amin'ny Soudan ny 12 novambra ho avy zao mandritra ny andro fa efatry ny fifantsana isam-bondrona andehanana any amin'ny kanina 7 sy 4 arivo efa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy no nandeha ny feo fa ho maromaro ny mpilalao avy eto an-toerana andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'io lalao io. Vao marina ary zao fa mpilalao 10 avy eto an-tanindrazana miampy mpilalao 12 mila ravinahitra ny velana no voantso. Anomboka ny 15 novambra ny fampifindronana. Ny 14 novambra kosa dia efa anomboka higadona eto an-tanindrazana ireo mpilalao mila ravinahitra. Ankoatray dia ny kianjan'ny votovorona ihany no andray io lalao io. Avatramy moa dia natsony ny mpanazatra Nicolas Dupuis hiatrika ity fionana amin'ny Soudan ity Jérémy Morel ilay vodilaharan'ny Olympique Lyonnais any France. Saika ireo nandeha niaro ny voninahim-pirenena tany amin'ny Kosafa 12 sy 4 arivo kosa no voantso ho an'ireo mpilalao avy eto an-toerana. Nanamarika ity lisitra ity ny tsy niantsonan'ny William Gros, toavina na ideba kely, Dabo Ibrahim, Dimitri Caloin ary Jérôme Mombris. Afataro ireo mpilalao 12. Razaka natenaina Pascal Saint-Péroise, Amada Ibrahim Samuel, Mouloudia Alger, Laimartra Marco SC Charles Leroy, Randriamblolona Zoutsara FC Antwerp, Nomenjanary Lalaina na Ibolide Paris FC, Andriatsima Fanevima Clermont Foot, Andria Mahitsonoro Carolus Al Daala Club, Rakotoar Malala Hanjiv FC Sokotay, Avoave Paulin Misre Lel Makassar, Thomas Fontaine Stade de Reims, Randriana Solo Jean Dieudonné na Ileda Knapsa Sport, Anjakany Irina Hatobso Knapsa Sport ihany, Romain Metanir Stade de Reims, Jérémy Morel Olympique Lyonnais, Rakotondrazaka Andonienne Knapsa Sport, Rabesson Michael Knapsa Sport, Razafindrasata Hatsito avao amin'ny AS Jetmada Itasy, Rakoto Arso Baggio Fossa Junior FC Boeny, Bakary Mario mbola avao amin'ny Fossa Junior FC Boeny ihany, Ramananjanary Théodin mbola ao amin'ny Fossa Junior FC Boeny, Ravelo Manatso Carlos AS Jetmada ary Rajoma Zandry Andrinirina na Ijoma avao amin'ny AS Jetmada.